Miarabaka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry hava malala amin'ny tompo mahazo ty andro iarahantsika mankalaza manome voninahitra mideran'i Jehovah'Andriamanitra. Saotra an'Andriamanitra tsika, mbola velona trapamonjena ao anarin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao moa, de raha any amin'ny firenena tandrefana amin'ny ankapobeny, Europa sy namany, afa-tsy ny any amin'ny Chine sy ny sasatsasany any Afrika Atsimo ohatra, de misy toerana koa de efa maivamaivana ny Covid-19 de misaotra an'Andriamanitra tsika tsy mahalala ny ho avy, mbola tsy haitsika tsara hoe ho afaka tanteraka io na tsy ho afaka, fa de misaotra anazy atsika, misaotra an' Jesosy atsika, satria mino ny tenanay fa de maro mihitsiny no mivavaka na antsika eto Madagasikara na ny eran'izao tontolo zao ny kristianina mangataka amin'i Jesosy. Io moa samy mangataka amin'ny Andriamanitra ny aby, de samy miantsony any Andriamanina. Mahatsiaro ny elitisy bita-paminany ao, naposihany tam'izay ireo mpaminany bala sy ny Astarté sy ny namany. Maposihany ao, samy etsoa ny Andriamanitra ny ao fa de samy maly ao Andriamanitra, zay antony Jehova Andriamanitra. De ny antsika koa tam'ty Covid-19 ty sy ny zatra nanjohizohy miaraka amin'iny de Jesosy ny atsika no antsotsika, gataka famonjena aminazy. Ka zay mahatonga ahy milaza misaotra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesosy betsaka atsika, fa melefo moramora zao le izy raha ty amin'ny tany tandrefana zany na ny tany ohatra hoe Europiana, ny Amerikana sy melefo moramora, maivana. Any Chine ndray zao motrany mihenjakenjana, fa de saorana ny anaran'ny avo, ny anaran'i Jesosy, eny mba manome atsika ny fandresena tsikelikely amin'izy io, miankina amin'i Jesosy io. Aveo atsika mivavaka amin'ny dokotera, ny mpitsabo ho an'ny fanafody ze karoha na hasoa, fa ny fiorenantsika tsy amin'ny dokotera na amin'ny fanafody, fa amin'ny Jesosy tokana irery ihany. Aveo Jesosy mitay miany rehetrarehetra. De faly atsika fa me malalaka asa raha eto Madagasikara zao mbola misy ve toerana voarara tsy afaka ivorina noho ny Covid-19. Atsika any amin'ny toerana misy atsika any aby no afaka mamaly an'izay, fa raha amin'ny ankapobeny de efa me malalaka. Fa de lesitsika androany ray de ny firaisana, zay lesitsika. Jereo ny baibolitsika ao amin'ny filazan-tsaramasina nosoratany Jaona toko fahafito amby folo, Jaona toko fahafito amby folo, de ho vakitsika ny arak'izay fisehoany eo le izy. Jaona toko fahafito amby folo, manomboka amin'ny tombokotsika amin'ny andiny voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko fahafito amby folo manomboka amin'ny andiny voalohany. Rehefa nolazain'i Jesosy zany teny zany, de nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: ray eo, tonga ny fotoana mankalazany zanakao, mankalazany zanakanao. Araky ny nanomezanao ahy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay de ny mahafantatra anao, zay Andriamanitra tokana sady marina, ary Jesosy Kristy zay efa nirahinao. De mandeha atsika any amin'ny andininy fahavalo. Fa ny teny zay nomenao ahy de nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fatany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo zao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary zay ahy rehetra de anao, ary zay anao de ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Mandeha any atsika. Faharoa amby folo, raha mbola teo aminy aho de nitahiry azy tamin'ny anaranao zay nomenao ahy, ary nitandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hatanteraka ny soratra masina. Andiny fahaefatra amby folo,
efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao tahakahy tsy naman'izao tontolo zao izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao fa ny mba hiaro azy amy ratsy faina ambe folo tsy naman'izao tontolo zao izy tahakahy tsy naman'izao tontolo zao mana masina azy amy fahamarinana ny teninao ny fahamarinana andiny 7 ary ho any reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana ho azy nefa tsy ho any reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny tenine eto ny fototry ny lesitsika androany 120 mba ho ray any izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao mba ao amitsika koa izy mba inono zao tontolo zao fa ianao nanirakahy ary nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho ray izy tahaka ny maray atsika izao amin'ny ary anao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatry zao tontolo zao fa ianao efa nanirakahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy amen. Saotra an'Andriamanitra atsika mbola mahazo tombonandro ry ava-malala ahafahatsika miaino mitandreny ny lesona ny fampianaratsika androany de ny firaisana mba ho ray any izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa aminao mba ho amitsika koa izy zay mba ho ray any izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zao koa aminao mba ho amitsika koa izy mba ino zao tontolo zao fa ianao nanirakahy firaisana firaisana ianaratsika tia tsy de le firaisana maha olombelona loatra amy fiarahamonina tsy tompoko fa to de nomeny Jesosy avy hatrany hoe inona le firaisana eo aminazy ray sy ny zanaka de eo ambony eo mamaritra an'le izy manakory zay firaisany ray sy ny zanaka zay ray sy ny zanaka zay ray sy ny zanaka izay teny Jesosy vo manomboka izy de araky ny nanomezanao ahy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy araky zay nanomezanao azy fahefana izany hoe ny fiaramiasa misy amy ray sy ny zanaka de ny ray nanome fahefana an Jesosy tanteraka mihitsiny fa raha fa mamaky ny soatra masina atsika de hitatsika Jesosy tsy mba nanapatra izany fahefana nomen'Andriamanitra izany ny ray azy zany fa nofoanany ny fitovizana amin'Andriamanitra fa nekeny ny fahafatesana teny ambony azo fijaliana izany ry ava-malala ny firaisan'ny ray sy ny zanaka zany izay zany mitode efa ohatra azontsika raisina voalohany ray anatra ny firaisana araky ny sitrapon'Andriamanitra tsika de mijery nataony Jesosy satria mba ho ray any izy rehetra tahaka anao ray ato amiko zao koa aminao de jerentsika manao oana zay Jesosy ho aho araky ny tenin'Andriamanitra na de manana ny endrika maha-Andriamanitra azy de tsy nataony zavatra ofokirina le izy na satria zany Andriamanitra mitovy amy ray aho de zao no ataoko nofoanany zay zany ny an'ny fianarana ny firaisana ry ava-malala raha fa hianatra ny firaisana araky ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika de hialana ny fizahozahona na fanandratantena na fieritreretana fa izao tena mahay an'ity misy asa tao zany ohatra na misy zavatra karakaraina de mieritreritra ny tena fa azafady amy teny baiky mana indispensable raha tsy zany manao nitsy mba vita io Jesosy tsy nanao an'izany izy ny teny amy firaisany amy ray sy zanaka de tsy zavatra atao kozy raha tsy efa fantatry ny ray zay zany raha fa hianatra amy firaisana araky ny sitrapon'Andriamanitra tsika raha fa manao fanjakan'Andriamanitra na koa amy fiainatsika andavanandro koa de raha ohatra my fiainatsika amy firaisana amin'ny andavanandro satria ao tokantrano misy firaisana ao firaisam-pony mpivady
firaisapon'ny ny tokantrano ray manontolo ny ray aman-dreny sy ny zanaka, firaisapon'ny ray tapo de inona de ohatra ny firaisana ny fiseho sy fiainan'ny Andriamanitra ray zanaka de tahaky zay. De zay le firaisana hianaratsika ty vo le firaisana araky ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy zany firaisana tahaka an'izao tontolo zao ihany. Ao na firaisana zao tontolo zao, ny olona mitovitovy aminahy mahay, ny olona avanambanana, zay no tiana hiarahana. Fa ny an'Andriamanitra ny adala, ny olona efa tsy ekeny eo am'izao tontolo zao fa efa tsisy ilana azy, reny ny vidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Zay ny an'Andriamanitra. Hianatra amin'ny firaisana amin'Andriamanitra zany de mifanetretena ry hava-malala. Raha ohatra tiatsika ny firaisana, ny fiara-miasa, ny fiarahamonina misy atsika io ka na ao tokantrano io, na ny ampianarana, na ny ampiasana, indrindra moa fanjakan'Andriamanitra ny mponan'i Jesosy de ny modelin'Andriamanitra ray sy ny zanaka, izay ny firaisana. De hitatsika hoa Jesosy nanome voninahitra ny ray, ary ny ray nanome voninahitra ny Jesosy, ary amin'io Jaona 7:20 eo ivavaka nataon'i Jesosy tamin'ny ray io. Rehefa ho vitany zany ny asa, efa andalany amita ny asa fitoriana filazantsara sy ny asa famonjena i Jesosy, de izy mivavaka alohan'izay, mivavaka hoany amin'ny ray hoan'ny mpianatra, soany zay rehetra mino ahy koa no ny tenin'Andriamanitra, no ny tenin'ny ray. Zay ry hava-malala ty firaisany ty. Hafa zany ty firaisany ty tompoko. Tsy le firaisana araky ny eritseritsika hoe zay de miara-miasa, satria am'izao tontolo zao ne misy firaisany fiara-miasa n'izao tontolo zao. Ndraindray tena raha fa mahita ny sinoa ohatra raha fa miara-miasa, tena nomen'Andriamanitra fahendrena amin'ny fiara-miasa zareo. De misy koa mahita ny fiara-miasany na ny biby ary moa de taon'Andriamanitra mahitsiny hoe ndana mandeha makany amin'ny vitsika, de jereo fa tsy misy komandy fa de mandeha mahavita ny asa manandrify azy. Na ny biby ara zany de misy firaisana. Tsy zay firaisana zay ty firaisana lazain'i Jesosy ty mba ho ray ihany izy rehetra, fa firaisana aminazy Jesosy. De raha fa miray am' Jesosy atsika, izany hoe inona natao miray am' Jesosy? Ny bebaka nandray an' Jesosy amin'ny fiainany ho tompony sy mpamonjy, mianatry ny mampanjaka am' Jesosy, de mba ho ray ihany izy rehetra. De raha fa miray am' Jesosy atsika tompoko, de tafaray am' ray, tafaray am' fanahy masina. Tafaray tsika amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina zany. Rehefa tafaray am' Jesosy, ka ny tanjona zany raha hianatra ny firaisana tompoko, tsy de hoe hiazakazaka loatra, nde za hiara-iasa be amin'ny rano na amin'ny ralahanina, ranabavianina, na idadaranina, na mamaranina. Tsy tompoko, ny firaisantsika am' Jesosy, tena ao am' Jesosy atsika, izay mamoa, misy vony zay ny aveo, vokatry ny firaisantsika am' Jesosy. De inona hoa le firaisantsika am' Jesosy? Fandraisantsika am' Jesosy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainatsika, de mianatra ny teniny atsika, de miray aminy atsika, de izay mamoa voa, de izay mitarika ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na fiara-miasa koa ny fiarahamonina. De eo am'izay le firaisana araky ny sitrapon'Andriamanitra, satria tsy mba firaisana mila tambiny, tsy hoe satria miaraka am'ndranona de mety ahazo tombotsoa. Tsia, misy fanjakan'Andriamanitra atao, ka na mahay na tsy de mahay, na marary na tsy de marary, ninona toeran'le olona
de noho ny fandraisana an' jesosy a de misy ny fiara-miasa de misy ny firaisana izay le firaisana lazainy ety mba ho ray any izy rehetra de ny modely tahaka ny firaisan' jesosy sy ny ray de mifanahy masina koa moa mbola eo koa ka izay ry ava malala no amporisihana atsika mamporisika atsika mandrakariva raha te hisy vokany firaisana eo amin'ny tokatrano eo amin'ny fiarahamonina any am-piasana any am-pianarana indrindra ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy zavatra vita irery moa famonjena de ho an'ny olona rery tsy misy vonjena kapobeny famonjena nataon'i Jesosy ny fiainana mandrakizay de tsy maintsy ny olona tsirairay avy mangataka ary mijoro ao anatin'i Jesosy amin'io tsy iraisana io se raha fa voavonjy dadanao na voavonjy zanakanao na voavonjy dadapasy na voavonjy rana de antena koa satria ohatra hoe zanakany na ray aman-dreniny de voavonjy tsia io de miditra tsirairay avy ny famonjena fa avy eo am'izay ny asa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny asa amin'ny fiarahamonina ny asa atao any am-pianarana fiara-miasa amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra miaraka amin'ny ray aman-dreny izay mahatafavoakany io de izay mahatonga an' Jesosy mba ho ray any izy rehetra satria ny firaisana araka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy maintsy miorona tokana am' Jesosy sy ny teniny de mifanahy masina amin'ny mpampianatra mitondra ny olona rehetra zay manko no efa programan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy raha handeha aho de aniraka ny mpananatra ary izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra mbola firaisana ihany zany firaisan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny ray naniraka ny zanaka vitany zanaka Jesosy ny asa de raha fa handeha ndray izy de niteny fa raha handeha aho de raha fa tonga any an-danitra de haniraka ny mpananatra firaisana fiara-miasa de izay modelitsika ry ava malala atsika kristianina atsika mpianatry ny tompo raha hianatra ny firaisana fa tsy de toa de hoe atao iara-asa atao de ataon'izao fa mijery atsika aona ny fanao ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina de misy asa tao de mandeha arak'izay fa tsy de misy zahozahoana loatra manao hoe zany tena fa katrolahy am'ty ohatra de tsy maintsy ataon'izao na koa ny sasany de anay de atao ohatrany demokrasia tika de zay koa ny hevitra anay de ohatran'izao fanahy masina daholo mitarika azy sy ny tenin'Andriamanitra izay no ianaratsika n'ity firaisany ity ary mandeha makany amin'ny tanterakytsika manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tafiditra miaraka amin'ny firaisana aby zany masina amin'ny firaisana zany de zay ny tenin'Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra moa de miaraka amin'ny Jesosy zany ka izany ndray ny lesitsika androany tompoko ka de samy mahay reza aby atsika amen